Faly miarabanao amin'ity fotoana manokana andraisana fampaherezana amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra ity. Ny fotoana iarahantsika amin'ity fotoana manokana ity dia ahafahantsika manovo hery vaovao miaraka amin'i Jesosy Kristy. Jesosy Kristy ilay miteny hoe izaho ho avy mba hanana ny fiainana sady hanana ny be dia be. Izay no lohahevitra ho voaboasantsika izay hita ao amin'ny Jaona 10 ny 10. Ndeha hiaraka hivavaka isika. Tera sy Lazary saotra sy voninahitra Andriamanitra no asandatra eo anao, satria tia anay ianao ary tia anay amin'ny fitiavana tsy hita pesipesianiny. Raha andinika ny teninao izay amin'izao fotoana izao, dia aoka ny fanahinao masina no hitahiry izany etỳ am-ponay, ka hitondra soa ho anay izany dia ny etỳ an-tany, ary hahazoanay ilay fiainana mandrakizay, satria ny teninao dia teny fiainana. Amin'ny anaran'i Kristy, amen. Araka ny efa nolazaiko teo dia manana lohahevitra anankiray isika, dia ilay lohahevitra voasoratra ao amin'ny Jaona 10:10. Mora tadidiana kely ilay filazantsara satria ny 10/10 zany no tadidinao ary izay no sitrak'Andriamanitra ho raisinao isaky n'izay mahazo izao fampaherezana izao ianao. Averintsika vakiana ilay teny ao amin'ny Jaona 10:10. Izaho ho avy mba hanana ny fiainana sady hanana ny be dia be. Zay ilay tenin'Andriamanitra voarakitra ao amin'ny filazantsarany Jaona, izay hanovozantsika fampaherezana misesy izany. Ary hifototra indrindra ao amin'ny bokin'ny Apokalipsy isika amin'ity fampaherezana ho raisintsika misesy ity, ka ireo teny mitondra fahasambarana ho antsika no jerevantsika ao anatin'izany fampaherezana izany. Ny teny voalohany ahitantsika izay sambatra izay ao amin'ny bokin'ny Apokalipsy dia ao amin'ny Apokalipsy 1:9. Izao no voalazana izany tenin'Andriamanitra izany, Apokalipsy 1:9. Sambatra izay mamaky sy mihaino ny tenin'ity faminaniana ity, ka mitandrina izay rehetra voasoratra ao anatiny fa hatombotra ny andro. Izay ilay tenin'i Kristy izay mampita fahasambarana ho anao. Izaho ho avy hozy izy mba hanana ny fiainana sady hanana ny be dia be. Mba hahatonga anao hahazo izany fiainana tolotra Kristy izany dia misy tari-dalana omeny Kristy, ary mila arahana ny tsakany sy andavany zany ireny tari-dalana ireny. Mila mamaky zany isika, mila mihaino isika, ary mila mitandrina isika. Zava-dehibe izany mamaky ary mitandrina. Tsy voaizao Kristy no niteny an'io teny io, fa any amin'ny filazantsara ihany koa izy dia mampirisika antsika mba hamaky ary hitandrina amin'izay tanteraka eo amintsika ilay fahasambarana. Iny jerevantsika any amin'ny Lioka 10:17 sy ny 10:20, fa miteny marimarina mihitsy Kristy ao amin'ny Lioka 10:20 io, fa raha mamaky ianao ka mitandrina dia ho tanteraka aminao ny fahasambarana ampanantenain'i Kristy izay hanananao fiainana sady hanananao be dia be. Izao voalaza ilay filazantsara. Lioka 10:20, 17 sy 20. Ary tahilaza izany Jesosy dia nisy vehivavy anankiray teo amin'ny vahoaka niantso ka nanao taminy hoe, sambatra ny kibo izay nitondra anao sy ny nono izay nononao. Fa Jesosy namaly ka nanao hoe, eny tokoa, kanefa maika sambatra aza ny mihaino ny tenin'Andriamanitra ka mitandrina izany. Maika sambatra aza hozy Jesosy Kristy ny mihaino ny tenin'Andriamanitra ka mitandrina izany. Ilainao mihitsy zany ny mihaino ny tenin'Andriamanitra ary mankatoy izay voalazana izany tenin'Andriamanitra izany. Manantitrantitra zany Kristy raha mamerina izay voalazana tao amin'ny filazantsara aty amin'ny Apokalipsy manao hoe, sambatra ianao raha mihaino ary sambatra ianao raha mitandrina.
Misy tsy ambaratelo zany ny azahoana an'io fiainana atolotry Kristy zay fiainana be da be io de ny manaraka izay voalaza ny teniny izany. Inona moa ilay hoe fiainana be da be atolotry Kristy? Ao amin'ny Apokalipsy toko voalohany io de mahita izany sady isika dieny ety an-tany raha manaraka izay lazainy. Eo amin'ny andininy fahaefatra amin'ilay Apokalipsy toko voalohany mantsy de miteny Jesosy Kristy manao hoe ho aminareo anie fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay ankehitriny sy ny taloha ary ny ho avy, ary avy amin'ny fanahy fito izay eo anoloan'ny seza fiandrianana. Ery amin'ny andininy voalohany ery de tenenin'io tenin'Andriamanitra io hoe filazantsara, filazana an' Jesosy io tenin'ny fahaminaniana izay voarakitra amin'ny Apokalipsy io. Noho izany zany i Kristy de mampanantena fahasoavana, mampanantena fiadanana. Io lay fiainana tiany omena anao ety am-piandohana zao fampaherezana izao. Tena tiany io Jesosy io hanana fahasoavana sy fiadanana ianao zany, ary tiany ho sambatra ianao. Ka ny tsy ambaratelony de efa natsidiny teo am-piandohana manao hoe mila miaino isika de mila mitandrina izay voasoratra ao anatin'izany faminaniana teneniny zany. Raha manao ny fampahafantarana ny tenany Jesosy de miteny izy ao amin'ity Apokalipsy ity manao hoe izy no taloha, izy no ankehitriny, ary izy no ho avy. Farita amin'ny mazava tsara zany fa afaka mamantatra ny zavatra lasa izy ary afaka mamantatra ny zavatra ankehitriny ary afaka mamantatra ny zavatra ho avy. Eo ambany fifehezany zany ny tantara rehetra, eo ambany fifehezany ny fotoana rehetra, ary eo ambany fifehezany izao rehetra izao. Ka io Jesosy tompo fahefana rehetrarehetra io no te hanolotra anao izany fahasambarana izany. Izaho ho avy hozy izy mba hanananao fiainana sady hanananao be dia be. Tianao Jesosy, ary raha manome izany teny ao amin'ny Apokalipsy toko voalohany andininy fahatelo izany izy de mampahafantatra antsika fa misy fanantenana ny ambadika zao anio izao. Ahoana moa ny ilazany azy ao amin'izany andininy ilazany hoe sambatra izany ianao ka mampanantena sahady ilay atanteraka izany fahasambarana izany izy? Zao ny ilazany azy ao amin'ilay toko voalohany andininy fahatelo manao hoe fa antombotra ny andro. Zay ilay tapany farany amin'ilay toko andininy fahatelo, fa antombotra ny andro. Raha mampanantena fahasambarana izy zany de milaza ihany koa manao hoe fa antombotra ny andro. Andro inona ary io tiany Jesosy ho lazaina aminao io? Ilay voalaza ery amin'ny andininy fahafito io andro teneniny hoe antombotra io. Zao mantsy voalaza amin'ny andininy fahafito amin'io Apokalipsy toko voalohany io. Indro izy avy eny amin'ny rahona ary maso rehetra hita azy, na de izay nandefina azy ary hitomany azy ny firenena rehetra ambonin'ny tany. Eny, amen. Atombotra io andro ihavian'i Jesosy Kristy io, ary tiany ho sambatra ianao, ka mila miaino ianao ary mila mitandrina ihany koa izay rehetra voasoratra avao amin'izany soratra masina izany. Ao amin'ny andininy fahaenina amin'ity bokin'ny Apokalipsy ity de mampahafantatra ny toerana misy ianao Jesosy Kristy. Zao ny ilazany ianao ao amin'ny andininy fahaenina. Sady efa nanao antsika ho fanjakana dia mpisoron'Andriamanitra rainy. Ho azy anie ny voninahitra sy ny fanjakana mandrakizay. Amen. Io Jesosy Kristy io zany mba hampatonga anao ho sambatra, mba hampatonga anao ho hanana fiainana be da be, de nataony ho fanjakana ianao, nataony ho mpisorona ianao. Ahoana no ahafahan'i Jesosy manatanteraka an'izany nefa izaho sy ianao tsy tanteraka? Ahoana ny hampatonga anao ho mpisoron'Andriamanitra? Hain'i Jesosy no manao an'izany, ary teneniny eo amin'ilay andinin-tsoratra masina eo ambony izany eo amin'ilay andininy fahadimy manao hoe ary avy amin'i Jesosy Kristy vavolombelona marina sy lahamatoa amin'ny maty ary lehibe ny mpanjaka ny tany, ho an'izay tiantsika ka namaha antsika ho afaka amin'ny fahotantsika tamin'ny rany. Mba hampatonga anao ho mpisoron'Andriamanitra zany de navelan'i Jesosy Kristy aloha zany ny elokao. Io zany tsy ambaratelo. Ny ilazan'ilay soratra masina azy de hoe namaha antsika ho afaka amin'ny fahotantsika. Sahalan'ny hoe voafatotra zany izaho sy ianao, voafatotra. De Jesosy Kristy namaha antsika.
Inona moa lay tady namatorana antsika? Ny fahotantsika hozy izy no namatorana antsika, voafatotra isika. De Jesosy Kristy no namaha izany fatorana izany. Olona afaka zany ianao ankehitriny ary afaka ho tonga mpisoron'Andriamanitra sy fanjaka mpisorona ianao. Lay hoe namaha de misy hoe telo kely eo amin'ny azy de manolotra antsika fanazavana ilay telo kely manao hoe nanasa. Zany hoe isika zany de naloto ny fahotantsika de nosasana isika. Maneho sary any amin'ny testamenta taloha izany hoe fanasana izany ary maneho sary amin'ny testamenta taloha ihany koa ilay hoe mpisorona izao sy anao. Ka mba hahafahan'i Jesosy manatanteraka an'izany zany de novahany isika, mamaha hozy izy ary nosasana isika de olona voadio zany izao sy anao amin'izao fotoana izao, tsy ao ambany fanapahan'ny fahotana intsony. Ary izay mampatonga anao hoe izaho avy Jesosy Kristy mba hanananao fiainana sady hanananao be dia be. Novahany zany izay mamatotra antsika de afaka ny olona, afaka ianao afaka ny olona voavela heloka ianao ary afaka mandray izany fahasoavana sy fiadanana teneniny eo amin'ny 14 izany. Tsy vaozao ihany koa ny tenin'Andriamanitra no miteny antsika hoe ianao de mpisoron'Andriamanitra, ianao de fanjakam-pisorona. Fa raha tadidinao de any amin'ny Petera faharoa, Petera voalohany toko faharoa 2:7 de miteny izany ny tenin'Andriamanitra. Petera voalohany toko faharoa 2:7 de manantitrantitra ny tenin'Andriamanitra manao hoe fa ianareo kosa dia taranaka voafidy. Taranaka voafidy. Taddio izay hoe taranaka voafidy zay ianao. Ianareo kosa de taranaka voafidy. Fanjaka mpisorona, firenena masina. Olona nalain'Andriamanitra ho an'ny tenany. Mba ilazanareo ny hatsaran'ilay niantso anareo hiala tamin'ny fahazavany tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga. Ianao zany de taranaka voafidy. Ianao zany de nantsoin'Andriamanitra. Mety misy mahasamy hafa azy zany hoe nantsoina sy izany voafidy izany. Fa manana tombony zany ianao satria Andriamanitra ny nakanao ho fanjakam-pisorona, ho taranaka voafidy, ho firenena masina. Andriamanitra zany no mifidy ianao ho amin'izay toerana izay. Ka io no antitrateran'ilay bokin'ny Apokalipsy hoe ianao de fanjakana, natsoin'Andriamanitra ho fanjakana. Zay mihitsy ny teneniny eo amin'ilay andiny tsoratra masina vakitsika teo hoe 9:9 sady nanao antsika ho fanjakana de mpisoron'Andriamanitra, mpisorona ho an'Andriamanitra rainy. Tombontsoa lehibe ny ahafahanao manana izany hoe fiainana tolotr'Andriamanitra ho anao zany, fiainana tolotra Jesosy ho anao izany. Ka tsy ambaratelony satria efa nifidy anao izy, efa niantso anao izy, de ny anjaranao zany de ny manaiky ny fahasoavana natolony, ny manaiky ny fiadanana natolony ary manaraka ny toromarika nomeny manao hoe sambatra ianao raha mamaky ka mitandrina izay voasoratra ao anatin'izany tenin'Andriamanitra izany. Vavolombelona marina ny ilazany Jesosy ny tenany eo amin'ny Apokalipsy io, noho izany raha ny teny izany zany izy de hainy mahatanteraka an'izany hoe olona sambatra izany ianao, hainy mahatanteraka an'izany hoe ho tonga mpisoron'Andriamanitra ianao. La matoa maty ihany koa ny ilazany tenany ary milaza ny tenany ihany koa izy hoe lehibe ny mpanjaka amin'ny tany, zany hoe tompon'ny fahefana rehetra zany i Jesosy Kristy mampanantenanao fiainana sy mampanantenanao fiainana be da be io. Ka izy ilay nanomboka asa tsara tao anatinao ahay mahatanteraka an'izany eo amin'ny fiainanao ka anolotra ho anao fiainana dieny ety izy ary anolotra ho anao ilay fiainana mandrakizay. Izy avy mba hanananao fiainana sady hanananao be da be. Ho tahin'Andriamanitra ne ianao amin'ny anaran'i Kristy ilay nanome ny teny. Amen. Andeha hivavaka isika. Isaoranay anao Jehovah Tompo Andriamanitra rainay eo, nanome anay izany teny fikasana izany fa ianao de afaka manolotra fiainana ary afaka manolotra fiainana be da be ho anay tsirairay avy. Tsy fiainana eto amin'ity tany fandalovana ity ihany, fa fiainana mandrakizay izay tsy manam-pahatamperana.
voalaza teo Tompo fa ianao dia mifehy ny taloha sy ny ankehitriny ary ny ho avy. Eo ambany fifehezanao izany rehetrarehetra izany, ary ianao dia Andriamanitra mandrakizay. Koa izany fahalehibiazanao zany Andriamanitra no itokianay sy anteheranay, fa hainao no mahatanteraka izany ho an'ny tsirairay avy aminay. Omeo ny fanahinao masina izahay mba ho paka toy ny teny ka hahazo ilay fiainana mandrakizay araka izany teny fikasana izany. Amin'ny anaran'i Kristy ny anaovanay mivavaka. Amen.